ry avana ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ao anatin'ny fiomanana hankalaza ny andro Pentekosta isika amin'ny herinandro hatsiarovana indrindra ny latsahan'ny fanamasina tamin'ireo mpianatra fa izay ary tsarovantsika izany satria zava-dehibe tokoa amin'ny fiainan'ny kristiana ary lohahevitra amin'ity volana mety moa dia ny hoe mampahery ny fanamasina izay mbola hojerentsika ary hanatsoahantsika lesona amin'ity lahady maraina ity. Misaotra an'Andriamanitra isika mbola manana izany fotoana sarobidy ahafahantsika miaino ary mitoroko ny tenin'Andriamanitra. Hifantoka manokana ary isika amin'izao fotoana izao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Galatiana. Galatiana toko 9 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 izay efa novakiana teo ihany ary hojerentsika ao anatin'izao toriteny izao. Iza moa ny nanoratra ny epistily ho an'ny Galatiana? Paoly apôstôly izay fantatra tamin'ny anarana taloha hoe Saoly tena mpanenjika ny kristianina izany ary tena namony mihitsy, fa rehefa tonga kosa ny andro iray nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia nibaboka nanolo-tena raha hatramin'ny anarana aza dia niova mihitsy ny hoe Paoly. Ary anisan'ny tena nafanafota amin'ny asa fitoriana filazantsara Paoly satria dia nanoratra epistily 13 ato anatin'ny Baiboly. Ary anisan'ny navita 10 misionera betsaka izy. 4 nizara 4 lehibe moa izany 10 misionera izany ary araky ny mpandinika dia navita 16 547 kilometра Paoly tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara, tamin'izany hoe andro tsy mbola nisy ny fitaovam-pitaterana izany fa dia tongotra ny betsaka fandehanana sambo. Ary tena nanao izay azo natao koa izy satria tena niasa tamin'ny tanany Paoly nanoanana zany asa fitoriana ny filazantsara dia raha natao moa ny totaly, natao ny pikaroka dia hoe nalany hatramin'ny 86 550 € Paoly nanatanterahana zany asa zany. Hitantsika amin'izany ny hafanana sy ny fanoloran-tena nananany zany apôstôly zany izay nanoratra ty boky hitantsika eto ity. Fa inona moa ny tanjon'ny boky? Tamin'izany fotoana izany ireo kristianina jiosy dia nanomboka niataka tamin'ilay filazantsara marina izay miorina amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famonjena, fa nanomboka niverina nanindraindra ny lalàn'ny Mosesy hoe zany ny azahoana famonjena, rehefa manaraka ny lalàna dia azahoana famonjena. Ary dia nanity izany fomba fijery, izany fampianaran-diso izany Paoly tamin'izany nanoratana izao tenin'Andriamanitra izay tonga ampelantanantsika izao. Lesona anankiroa ary no tsoahantsika amin'izany tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Ny voalohany dia ny hoe mampirisika ny kristianina hery amin'ny fanaovan-tsoa ny fanamasina. Ary ny faharoa dia ny hoe mananatra ny kristianina mba hanao safidy tsara ny fanamasina. Hiditra hatrany amin'ny fizarana voalohany ary sika ny hoe mampirisika ny kristianina hahery amin'ny fanaovan-tsoa ny kristianina. Fanaovan-tsoa samy manana ny fahafantarany azy na ny famaritany azy. Fa raha jerentsika ny fiandohan'ny teny amin'izany hoe soa tokony ataon'ny kristianina izany dia hitantsika raha jerena ao amin'ny teny grika hoe kalos, ny dikany dia ny hoe fahadiovam-po, fahatsaram-po, fahamboniana. Izany hoe ilay toe-po mihitsy izany ilay soa aprisihana ataony ananan'ny kristianina iseho eo ivelany, ary izany toe-po izany izay madio, izay tsara no aprisihany fanamasina indrindra ataon'ny kristianina eto. Fa inona moa no mety ho endriky fisehony izany hoe fanaova-tsoa izany? Dia raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra eto ny andininy voalohany, ry rahalahy, raha misy olona azony ho tatsinahy dia atsanganonareo izay manana ny fanahy
amin'ny famorana izy. Zany hoe anisan'ny endrika anankiray fanaovan-tsoa ny fananganana rahalahy na rahavavy na mpiara-manompo na mpiara-monina eo amin'ny fiarahamonina. Inona moa ny zavatra hitantsika matetika eo amin'ny fiarahamonina? Eny, na eo nivon'ny fiangonana azy. Rehefa misy olona iray diso lalana, mety hoe nanao tsy nety, mety hoe naditra mihitsy azy, dia toa fanilikiliana, toa fitsarana no mahazo azy. Ary reny toe-javatra reny dia mahatonga ny maro hiala eo anivon'ny fiangonana, mahatonga ny maro hisafidy lalana amin'ny fiainana izay mety havery azy, mahatonga ny maro hamoy fo mihitsy azy. Amin'ity andron'io ity dia miteny aminao ny tenin'Andriamanitra: raha misy ny lavo, raha misy ny diso lalana, aoka ho atsangana izy, aoka ho raisiny. Ary le hoe amin'ny famorana, izay le hitantsika tamin'ilay famaritana teo hoe tsy amin'ny vatravatra, tsy amin'ny fitsarana, tsy amin'ny fanondrona molotra, tsy amin'ny fifosana, fa tena amin'ny fitiavana, amin'ny famorana. Fa izany no takiana amin'ny kristianina marina. Ary ny olona izay manao izany, toizantsika ihany moa ny andininy voalohany eo, atsanganareo amin'ny olona, atsanganareo izay manana fanahy. Izay manana fanahy, inona moa ny dikan'izany hoe manana fanahy? Na hoe spirituel izany. Izany olona manana ny fanahy izany dia ny olona manana finoana sy fanantenanan' Jesosy Kristy ao amin'ny fiainany, olona manavao mandrakariva ny fiainany isan'andro araka ny tenin'Andriamanitra. Dia izany no aprisihana indrindra koa ny kristianina, mba hitoetra mandrakariva amin'izany finoana izany, fa tsy hiala toa an'ilay kristianina jiosy fa izay tamin'ny andro nandefasan'i Paoly ny taratasy eto, fa kristianina tena miorina amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ary kristianina manavao mandrakariva ny fiainany. Atsangano ary ny lavo, ary ampahirezo ny ketraka, fa izany no anjaran'ny kristianina. Ny eo amin'ny andininy faharoa indray dia ny hoe mifampitondrà izay mavesatra, ary eo ka izany no tanterahanareo lalan'i Kristy. Mavesatra, mety hoe ny olana maro, ny tebotebo maro, zavatra manahirana maro no lazaina ao anatin'izany hoe mavesatra izany. Ary raha jery moa isika izany, misy ny fandiniana, ny tatitra nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana tamin'ny herintaona na OMS moa dia hoe 700,000 isa-taona ny olona mamony tena. Betsaka izany betsaka izany Ary amin'izao androntsika izao moa dia fantatsika hoe eo ny stress mandrakariva. Dia hoy koa ny mpandinika maro samihafa hoe maro ny stress ary tsy afa-miala amin'izany ny olona rehetra, ary indrindra fa ny vehivavy sy ny tanora. Fiainana iainantsika isan'andro izany. Dia samy mahita izany isika fa toa azakazaka ny fiainana, toa mandeha ohatran-drano ny volo, manahirana amin'ny taizankizy sy ny tanora, manahirana ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina. Eny, mety eo anivon'ny fiangonana azy. Misy ny olana maro mitambesatra, mila tsy ho zaka. Kristianina androany ampianarin'ny tompo anao, manaova soa, ary anisan'ny fanaovany soa tsara indrindra dia mifampitondra izay mavesatra. Sika izay manana ny mavesatra, aza misalasala. Ary engane tsisy kristianina amin'ilay 700,000 izay nitenena teo, engane ka tsisy kristianina. Ary engane tsisy kristianina izay tsy nety ny hainy hafa ka natonga ny hafa namony tena, fa tadidio fa ho adinina aminao ndrany. Androany ary dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha misy tonga midodododo aminao, dia raiso ampitiavana amin'ny famirampanahy izy. Eto ambavaka izy, toroy ny tenin'Andriamanitra izy, tadiavo ny fomba rehetra, anampiana ireny. Fa matoa ny olona ray izay tonga ao aminao, tena hoe mavesatra izy izay, fa raha azo nentina fotsiny tamin'izao, mety tsy tonga taminao izy, fa na izy ary mety tonga hiteny aminao, mety hoe ho tantarain'ity olona ity ve izany, aparitaka ity olona ity. Fa
fampianarana omeny tenin'Andriamanitra antsika androany. Dia aoka isika hanana faly amem-panahy ary ifampitondra izay mavesatra. Ary tena zava-dehibe tokoa izany fifampitondrana izay mavesatra izany. Indrindra fa ny hoe fanelanelana ny intercession. Ary tokony ararotsika kristiana ny fahananana ray aman-dreny, fananana zoky, fananana rahalahy, rahavavy, anabavy, anadahy izay hitondra antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ko aoka izany no ataontsika kristiana ifampitondra izay mavesatra. Ko aza ketraka mandrakariva ary amin'ny fanaova-tsoa izany eo amin'ny 15 sy ny 10 eo, fa amin'ny fotoan'andro no azotsika valosoa. Dia izany moa no hoe mampirisika ny kristiana ahery amin'ny fanaova-tsoa ny kristiana. Tsy indray mandeha, tsy indroa, fa isan'andro ka ahery amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tapany faharoa tsika amin'izao fizarana izao dia ny hoe mananatra ny kristiana mba hanao safidy tsara Andriamanitra. Raha jerentsika ny tantaran'ny zanak'olombelona ary ny tantara maro ato anatin'ny Baiboly, dia tsy mba Andriamanitra manao antery ilay Andriamanitra ivavahantsika kristiana. Fa manome safidy foana izy, nanomboka tany amin'ny Saedena, nanana safidy Adama sy Eva, na iainy ny tenin'Andriamanitra sy ankatoy izany, na iainy ny teny menarana. Nanana safidy ireo olona maro ao anatin'ny Baiboly. Ry Abrahama nanana safidy hanao fanekena, na tsy hanao izany, nanana safidy hanaiko hoe hanolotra ny Isaka atao sorona, na tsy hanaiko izany. Ry Mosesy nanana safidy hoe hisonananina ao an-dapa, hanana fiadanana sy fifaliana, sa hanaiky ny tenin'Andriamanitra hijaly, hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny Egipta. Tsy mora izany fiainana izany, fa safidy. Ary hatramin'ny Apokalipsy dia hitantsika hoe misy izany safidy izany. Hoe fantatsika tsara hoe raha misy safidy anankiray ataontsika dia izao ny vokany, misy safidy anankiray ataontsika dia izao ny vokany. Ary matetika ny safidy dia na fiainana, na fahafatesana, na fitahiana, na ozina. Dia mahagaga ihany fa hoe iza moa ny olona dia adala hoe misy safidy eo dia ny ana fahafatesana, na ny ana ny ozina. Tsisy anao an'izany. Mahagaga nefa amin'ny fiainan'ny kristianina maro dia manao izany safidy izany, satria fitaovana hoentin'ny Satana andrebirebena dia zavatra atao misintona, zavatra atao mampanantena hoe fiainana tsara, nefa kosa lainga, fitaka. Ary any aparany vao tena mangidy, maro ny manenina ny aparany. Ankehitriny kosa nefa dia mbola tonga eo anoloanao ny tenin'Andriamanitra. Misy ny safidy. Ny 9 amin'ity teniny vakiana teo ity dia hoe fa izay mamafy amin'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay amin'ny fanahy. Manana safidy indray ianao androany. Ary raha mbola misy fofinaina dia mbola tsy tara, fa manana ny safidy. Hisafidy ny amafy araka ny nofo ve dia hijinja fahafatesana, fahalovana araka ny nofo, sa kosa hamafy ho an'ny fanahy ka hijinja fiainana mandrakizay. Velatra eo anoloanao izany safidy izany. Fa raha ny sitraky ny Tompo dia mba hanaovanao safidy tsara dia ny anaiky azy, ka hanao toa ny Josoafa izay hoe raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Fa raha jerentsika ny safidy maro nataon'ny olona maro, natao anatin'ny Baiboly, na olona maro izay mety fantatsika, natoriana amintsika, mafy izany mijinja fahafatesana izany a, mafy izany mijinja oziny izany a. Ko ankehitriny aoka hisaintsaina ianao, inona kay ilay safidy nataonao tao amin'ny fiainana? Tsy ilay safidy ny tonotononina ambava fotsiny ihany, fa ilay safidy hiainanao isan'andro, na ao miafina tsisy mahita azy. Ary Andriamanitra
dia andriamanitra mahita ny zavatra rehetra amin'ny toerana rehetra ary mampatahotra eto ny teny hoe andriamanitra tsy azo vazivasiana tsy afaka ataony hoe indraindray mafoany nofo indraindray dia mafoany fanahy alohan'ny vavan'andriamanitra zany no atao hoe matimaty sady tsy mafana tsy mangatsika fa tsy maintsy makasafidy mazava isika. Inona ny safidinao? Fiainana sa fiadanana? Ozina sa fitahiana? Nofo sa fanahy? Amin'ity andron'io ity dia mivelatra eo anoloanao zany. Ataovy ny safidy tsara ary kristianina fa izany no ampahireziny fanamasina anao amin'ity andron'io ity. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. À la veille de la Pentecôte, nous nous préparons à commémorer la descente du Saint-Esprit et nous sommes toujours dans le thème du mois de mai, le Saint-Esprit fortifie. Et en ce jour spécifique, concentrons-nous sur l'épître aux Galates, une lettre écrite par Paul, l'apôtre Paul, qui avant, on le connaissait par Saul, mais qui a reçu Jésus-Christ et est devenu l'apôtre Paul. Il était connu par sa ferveur en écrivant 13 chapitres de la Bible, 13 épîtres de la Bible, et en accomplissant des voyages, notamment 4 voyages missionnaires, pour un total de 16 547 kilomètres, et où il a investi 86 550 € selon les chercheurs. À travers ce chapitre 6 de l'Épître aux Galates, donc, nous pouvons tirer 2 leçons particulières. Premièrement, le Saint-Esprit encourage les chrétiens à faire le bien sans se décourager. Le mot « bien » dont il est question ici provient du mot grec « kalos » qui veut dire « noblesse de cœur », « pureté de cœur », « esprit agréable et réconfortant ». Donc, le Saint-Esprit nous encourage à avoir ce cœur noble, ce cœur pur, cet esprit agréable et réconfortant envers les autres. Mais de quoi s'agit-il effectivement? La forme du bien que tous les chrétiens doivent faire, c'est dans le verset 1 de ce chapitre 6, ramener ceux qui sont fautifs dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Ne jugeons pas, ne laissez pas ceux qui sont tombés, ceux qui ont emprunté la mauvaise voie, se perdre dans leurs fautes. Mais au contraire, faites preuve d'un esprit de douceur et ramenez-les vers Jésus. Ramenez-les avec amour, avec patience et avec pureté. C'est ça le cœur noble que les chrétiens sont appelés à avoir. Ensuite, faire le bien pour les chrétiens, c'est aider à porter les fardeaux. Quel fardeau? Il y a tous les problèmes, il y a tous les soucis. Et de nos jours, nous entendons parler du stress que presque tout le monde vit, même les chrétiens. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'année dernière, 700 000 personnes se suicident chaque année. Et il y a aussi le stress qui est dans la vie au quotidien de la population, surtout les femmes et les jeunes. Donc, un appel à tous les chrétiens. Aidez-vous à porter les fardeaux parce que c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous encourage en ce matin. Faire du bien, c'est vraiment aider nos prochains à prendre le droit chemin, aider à porter les fardeaux. En second lieu,
la deuxième leçon que nous tirons de ce chapitre. Le Saint-Esprit exhorte les chrétiens à faire le bon choix. Nous avons un Dieu qui nous donne toujours le choix. Et si nous regardons toutes les histoires dans la Bible, Dieu a toujours donné le choix à Adam et Ève, à écouter sa parole ou à écouter et obéir aux paroles du serpent. Abraham avait le choix de faire une alliance avec Dieu ou non. Moïse avait le choix de rester dans le luxe en étant membre de la famille royale ou prendre le chemin que Dieu a préconisé et sortir le peuple d'Israël de l'Égypte avec beaucoup de peine dans sa vie. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu met le choix devant nous. Semer pour la chair, afin de moissonner de la chair la corruption, la mort, ou semer pour l'esprit, afin de moissonner de l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu met devant vous ce choix. Alors quel choix vous voulez faire? Quel choix vivez-vous actuellement? Il ne s'agit pas de faire le choix par la bouche seulement, parce que n'oubliez pas, dans ce chapitre, il y a un verset qui fait peur. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne méprisez pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire que Dieu nous voit où que nous soyons, même dans le silence, même dans un endroit où personne ne nous voit et on se dit que personne ne voit, alors je continue. Même dans les moments où vous vous dites, il n'y a rien, je continue toujours dans ce choix qui me procure du plaisir, suivant mes désirs. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu voit tout. Et n'oubliez pas, ce que l'homme sème, il le moissonnera. Aujourd'hui alors, Dieu lance cet appel fort à votre égard. Alors faites le bon choix et dites comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire au Seigneur Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, et paix à vous tous. Prions. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui et aidez-nous à faire le bon choix. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen.